Fahalemerabantsika tsirairay avy indray tratra ity sabata fa 30 ny volana desambra ity. Fahamanona ny fahasoavan'ny tompo amintsika ihany koa izay manaraka, tsy tapaka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara izany-janitra mbola misaotra anao izahay noho ny fahasoavana lehibe izay mbola rotsaka ao aminay. Tompo, ianao ilay mahefa ny zavatra rehetra no angatahanay mba hiteny manoloana anay, akasika ny fomam-panahinay, hanavaonay mandrakariva, hanasokatra ihany koa ny masom-panahinay mba hijery mandrakariva manoloana anao izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe Adama faharoa, nalaina amin'ny Korintiana voalohany 5:12, andininy 7:70, manao hoe ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Amen. Rehefa manolotra ny fiadanana ho an'ny fanahy ny mpamonjy dia ho tonga lafatra ny fifandindran'ny fo amin'ny tenin'Andriamanitra, satria iray ihany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy. Raha avy any ivelany no loharano hanovozana ny fahasambarana fa tsy ao amin'ilay loharano avy any an-danitra, dia iovaova arakaraka ny hanovan'ny toe-javatra azy ihany izany. Ny fiadanan'i Kristy kosa nefa dia tsy mba miova fa fiadanana mitoetra tokoa. Tsy miankina amin'ny toe-javatra miseho eo amin'ny fiainana izany, na koa hoe eo amin'ny habetsahan'ny fananana araka an'izao tontolo izao, na koa hoe ny hamaroan'ny sakay izay eto tany. I Kristy no loharanon'ny olombelona, ary tsy ho foana na oviana na oviana ny fifaliana, tsy ho foana na oviana na oviana ny fiadanana izay tovoziny eo aminy, satria izy ilay loharanonaina. Afaka miteny tahaka izao ireo izay mitoky aminy manao hoe Andriamanitra no aro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany na mifindra ho amin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, raha na mirodrotra na misamboaravoara aza ny onjany ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ihany koa ny sapany dia mampifaly ny tanàn'Andriamanitra, fonenany masiny avo indrindra. Manana antony tokony ankasitrahana andrianan'Andriamanitra tsy mitsahatra isika noho ny fankatoavan'i Kristy tonga lafatra ka namerina amintsika ny lanitra izay veriny Adama noho ny tsy fankatoavany. Nanoty Adama ka niara-nitondra ny fahamelohana sy ny vokatr'izany ireo taranany. Nentin'i Jesosy anefa ny fahamelohan'i Adama ka ireo taranaka Adama izay hiatoraka eo amin'ny Kristy, ilay Adama faharoa izany, dia afaka handositra ny famaizan'ny fandikan-dalàna. Azon'i Jesosy ho an'ny olombelona indray ny lanitra tamin'ny hatrehan'ny fizahantsoetra nahalava ny Adama ka fanankatoa ny lalàna tamin'ny fomba tonga lafatra izy. Izay rehetra manana fomba fijery mahitsy mikasika ny drafim-panavotana dia hita fa tsy ho azo vonjeny izy ireo raha toa anatin'ny fandikanan'ireo fitsipika masin'Andriamanitra. Tsy maintsy hatsahan'ny fandikanan'ny lalàna ary tsy maintsy hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izay omena antsika amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy izy ireo. Dia izany indray no ahafahana mampitodika ny fijerintsika amin'ny ilay Adama faharoa dia Kristy izany. Izy izay tonga hanavotra antsika ary mampifantoka ny saintsika mandrakariva fa tokony hanavao ny fanoloran-tena mandrakariva isika ny amin'ny fandraisana ny Kristy. Ka izao famaranana ny taona izao anie mba ho fotoana izay ahafahanao mifandray indray amin'ilay Bahary ary ahatsiarovanao fa maty ho anao tokoa i Kristy. Raha hivavaka isika, ry Andriamanitra tsara indranitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mampitodika ny sainay mandrakariva ao aminao. Tompo, raha ny herinay ihany dia tsy mahavita ninona izahay, koa mangataka ny herinao lehibe sady mahagaga mba ho eo aminay ary hitondra anay mandrakariva amin'ny fahamarinana
Andresy lahatra anay ho amin'ny tsara kokoa hatrany, dia ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.